mianatra eo a-tongotry Jesosy isan'andro. Faly miarabantsika tsirairay avy indray tonga eto amin'ny lesona ho an'ny lehibe sika amin'ity anio ity. Miaraba manokana ihany koa anao izay manaraka izao fandaharana izao ary fifaliana lehibe ho anay ny mizara ny ten'Andriamanitra ho antsika. Aloha indirantsika ny amin'ny lesona anio ary dia hivavakantsika. Dia Andriamanitra tsara isan-danitra mbola velom-pisaoranao izahay noho ny amin'ny fitantananao sy ny fiahianao ary ihany koa ny fanambinanao anay. Tompo andray ny teny avy aminao izay ankehitriny fa mangataka aminao Tompo hanavao zava-tsoa ao anatinay ary koa aoka ny herinao no herinay amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Teny lesona antsika androany dia manao hoe ny fahambonian'ny Tompo amin'ny tantara. Ny Salamo 5:30 no voabasantsika an'io. Misy ny zavatra nitsangara-tantara manko asongadina manokana ao anatiny. Io salamo io dia miantso ny vaokan'Andriamanitra hiteran'i Jehovah noho ny hatsaram-panahiny sy ny fitokiny nasehony tamin'ny famoronana sy tamin'ny tantaran'ny famonjen'ny Israely tamin'ny andron'ny Eksodosy ary ihany koa tamin'ny fandreseny momba ny tany nampanantenana. Naneho ny fahasoavany ny Tompo tamin'ny fidianan'ny vahoakan'ny Israelita ho rakitra soa ho azy. Ny harena manokana dia mampita ny fifandraisan'ny fanekena miavaka eo amin'ny Jehovah sy ny olony. Nifototra tamin'ny sitrapon'ny Tompo ny fidianan'ny anjelika noho izany dia tsy manana antony hahatsiaro tena ho ambony noho ny firenena hafa ny Israely. Asehon'ny Salamo 5:30 fa ny fikasan'i Jehovah hitondra an'izao tontolo izao dia tsy nanomboka tamin'ny Israely fa nanomboka tamin'ny fahamoronana mihitsy. Noho izany ny Israely dia tokony hanatanteraka ny mpanetretena ny anjara ndraikiny amin'ny fikasan'Andriamanitra hamonjy an'izao tontolo izao. Ny fitantarana ny asa lehibe nataon'Andriamanitra tamin'ny anaran'ny olony dia niafara tamin'ny fampanantenana fa hitsaran'ny olon'Andriamanitra ary hamindra fo aminy. Ny fitsarana eto dia ny fanamarinan'Andriamanitra ny ampahoriana sy ny mahantra. Ny fampanantenana dia ny hoe hanohana ny vahoakany sy hiaro azy ny Tompo. Noho izany ny Salamo 5:30 izany dia mikendry ny hanentana ny vahoakan'Andriamanitra hatoky an'i Jehovah sy hitoetra ho mahatoky amin'ny fanekena taminy. Ny fahatokian'ny Tompo amin'ny olony manko dia mitarika amin'ny mpanao salamo hanamafy ny mahatsinotsinona ny sampy sy ny fahambonian'i Jehovah eo amin'izao tontolo izao. Ny fiankinan-doha amin'ny sampy dia mahatonga mivavaka aminy ho very fanantenana sy tsy manan-kery tahaka an'io sampiny io ihany. Asehon'ny Salamo fa tokony ho derain'Andriamanitra amin'ny mahampamorona azy sy mpamonjy ny olona. Magaga ny fampitana an'izany ao amin'ireo dikateny 2 amin'ny dity 4 izay hitantsika amin'ny Eksodosy. Satria tsy manan-tsahala eo amin'izao tontolo izao ny herin'Andriamanitra amin'ny famoronana sy ny tantara dia tokony hantehitra mandrakariva sy hanompo azy irery ihany isika izay olon'Andriamanitra. Amin'ny mampamorona antsika sy mpanavotra antsika azy dia izy irery ihany no tokony hivavahana ary ny fanompo-tsampy n'inona na olon-kafa dia fanompo-tsampy izany ka tokony hitoetra mandrakariva amin'ny fanarahana Tompo isika amin'ny fanompoana azy amin'ny fitokiana indrindrandrindra amin'ireo zavatra rehetra nasainy ho tandremantsika. Amen. Iranay marina tsara ny azan-danitra mbola misaotra anao izahay noho ny amin'ny fitantananao nasehonao hatrany fa misy ny ireo nitaritinao mba hanaparitahana indrindra ny fitiavanao fa izahay ihany izao koa dia efa nofidinao manokana mba hanjaka hiaraka aminao.
Tompo nanehoanao fitiavana tsy manam-paharoa tahaka nanehoanao fitiavana ho an'ireo izay nomenao ny tanina-panantenana, ary izay koa ankehitriny dia nomenao ny tanina-panantenana dia ny lanitra vaovao sy ny tany vaovao izay omenao anay. Ampio izahay hifantoka aminao mandrakariva, hijery ianao fa tsy hijery olona ary koa atoky. Andriamanitra tsy mandainga tokoa ianao. Dia taio manokana tompo ny tokantrano tsirairay avy ankehitriny, nisy ambatan'olona izay mandalo ady sarotra, na ara-bola io na ara-pananana io na ninona sedra misy amin'ny fianakaviana dia tiany mametraka azy eo am-pelantananao ankehitriny mba hovahanao izany. Ianao tompo mahalala ny zavatra rehetra, ka na aretina na tsy fisena na fahasarotana na asa dia hainao ny zavatra rehetra. Anaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.